Mahafoloan'ny raika amin'ny telopolo fokotany tenako moa zany a dia tompon'andraikitra voalohany a miandraikitra ny boriboritany fahaenina amin'ny lalan'ny fokotany zany. Dia zahay a amin'ny fambolea-kazo toy izao n'iza zany manasanay dia manotrona foana zahay. Ary tamin'ity anio ity zany a dia ny ONG Afamia no nanasanay a dia tonga ny raika amin'ny telopolo fokotany a manotrona ary manatanteraka izay voly azo zay satria zava-dehibe loatra ny fambolea-kazo. Dia isy mihitsy aza amin'ny 27 ny volana febroary zao a kazana fivoriana natokana fotsiny ho an'ny ankizy sy ny tanora anambarana zany hoe misy zoan'ny ankizy tsy fantany misy adidy tokony hampahalalana azy a dia ampianarana azy koa zany momba ny hoe inona voka-tsoa azo amin'ny Facebook amin'ny cybercriminalité inona voka-dratsiny dia any amin'ny ankizy koa zany nefa zarina raha etsona mitazana dia misy ankizy maro tonga ty ireo ankizy ireo efa ampianarina zany hoe mamboly azo ary izy no andovan'ireo zavatra zay volena ireo satria ny tena efa tia fahalebiazana fa ny ankizy zany no zarina mamboly azo ary zay fambolea-kazo atao zay a dia any amin'ny ankizy mihitsy ny tokony efa zarina mamboly fa ivantanany io rehefa zay efa lehibe satria dia raha tsika malala le tontolo iaina araka ny nazavaina raha matosolombavahoaka teo fa tena nisambatan'olona zany tokony amboly azo daholo. Fa raha ohatra ny misy fiangonana lehibe anakay zao manao hoe voatosy filazantsara nosy Madagasikara fa itsika zany tokony nanana tanjona hoe andao volena maitso rakofana maitso Madagasikara amin'izay zavatra rehetra azo volena iarovana n'le tontolo iainana. Tsika zany nosy mbola tokony anakarena mihitsy amin'ny esaka tontolo iainana voary eto amintsika mbola iry zao tontolo zao dia zay ny tena antony koa nanotronanay sy natateranay ty voly azo hoe raha amin'ny ONG Afamia ity zay efa miara-miasa aminay foana hatramin'ny antonany maro tsy ny fambolea-kazo ohatry zany ny fanotronanay aminy fa amin'ny asa maro ao zany ny fitsaboana sy ny fiahinana reny olona sahirana reny ny olona sembana reny raha namiasa amin'ny ONG Afamia. Zay dia mankasitraka ny raha matosolombavambahoaka amin'ny asa soa zay ataony fa mitena mitera boka-tso tokoa ho an'ny mponina ao amin'ny boriboritany Antananarivo fahaenina.